Salamadolo androany sika dia ndao raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vaovao mampalahelo nodimandry i Rachid Mohamed izay sekretera jeneraly ny antoko HVM. Mbola ao anatin'izay vaovao mampalahelo izay hatrany nodimandry ihany koa i Dokotera Hamelo. Mpizahatany miisa ny 220 sy 4 sy hetsy no tonga nitsidika any Madagasikara tato anatin'ny fito volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Raha famaizana ny valanjavaboary tany Salo niakatra fampanoavana tao amin'ny tribunaly tao Ihosy ny lehilahy iray izay voarorohy notomponantaka tamin'izany tamin'ny alatsinainy iny. Lalao olimpika nanjakan'ny Sinoa sy ny Amerikanina ny fandrobahana medaly volamena. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tamatagagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndawary. Misaona ny tontolo ara-politika satria nodimandry ny alatsinainy 20 Aogositra maraina teo i Rachid Mohamed izay mpiara-miasa akaiky tamin'ny filoha Rajaonamampianina izay filohan'ny filankevim-pitantanana teo anivon'ny orinasa Jirama teo aloha no sady efa tale jeneraly ny orinasa Sirama ihany koa. Teo amin'ny sehatra ara-politika dia izy no SG na sekretera jeneraly ny antoko HVM. Tsy ivona fa vao tamin'ny volana Jolay lasa teo iny no namoidy vadiny izy. Nitondra teny fankahirezana sy fampiononana ny filoha teo aloha Hery Rajaonamampianina. Mpiara-miasa akaiky tamiko ary tena nafatoky tamin'ny andraikitra izay nankiniko taminy ary namana ihany koa izy. Isan'ireo mpikambana mpanorona ny antoko HVM izy tamin'ny taona 2024 ary ny fanolotanana sy ny fanakalo-hevitra tamiko foana momba ny raharaham-pirenena indrindra. Isan'ny nampiavaka azy ny fitiavany any Madagasikara sy ny Malagasy ary tratra tamin'ireo asa soa izay nataony ho an'ny mpiarabelona tamin'izany fotoana izany. Io no teny izay nataony filoha Hery Rajaonamampianina raha nitondra ny teny fampinonana ho an'ny fianakaviany manamanjoa. Ny programa fantatra dia niala ao Antananarivo tamin'ny andron'ny alatsinainy 20 Aogositra tamin'ny 2 ora tolakandro nofo mangatsika ny tombokilahy Rachid Mohamed ary hoentina any Majingamo izany. Mankahery sady mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany mpiara-miasa taminy ary ny namany akaiky sy izahay avy ety amin'ny Ouattaragasy enganeka ho tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ho an'ireo fianakaviana rehetra manoloana an'izao vaovao mampalahelo izao. Mbola ao anatin'izay vaovao mampalahelo izay hatrany dia nodimandry ny Dokotera Hamelo. Efa hatramin'ny maraina ny Alahady 20 Aogositra no nandrenesana tamin'ny tambazotra Facebook fa nodimandry tany Toliara ny Dokotera Hamelo Charles Ratovomanantsoa. Olon-kendry sady olomanga tia any Antsy ary nanampy olona maro araky ny nambaran'ny député Hyacinthe Befeny Totomanana ihany raha vao nahendo an'izao fahalasany Dokotera Hamelo izao. Ka mankahery sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ny mpiara-miasa tamin'ny rehetra sy ireo namany akaiky ary torak' izany ihany koa izay avy ety amin'ny Ouattaragasy. Eo amin'ny resaky ny fizahantany indray dia mpizahatany miisa ny 220 sy 4 sy hetsy no tonga nitsidika any Madagasikara tao anatin'ny fito volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Mbola latsaky ny isan'ny mpizahatany talohan'ny nisiany valanaretina Covid-19 tamin'ny taona 2024 nefa izany izay mahatratra 220 sy 3 sy hetsy ny mpizahatany tonga nitsidika any Madagasikara tao anatin'ny fito volana voalohany tamin'izany fotoana izany. Ka antenaina hitombo izany isan'ny mpizahatany izany atsy ho atsy araky ny nambaran'ireo izay misehatra amin'izay resaky ny fizahantany sy ireo izay olona mpitondra ireo mpizahatany izay. Raha famaizana valanjavaboary indray izay valanjavaboary tany Salmo dia niakatra fampanoavana tao amin'ny tribunaly Ihosy tamin'ny andron'ny alatsinainy ilay lehilahy izay voarorohy tomponantaka tamin'ny fandorana ny valanjavaboary tao Isalo izay. Olona roa moa no voasambotra ny zandary avy ao Ranohira tamin'ny ity raharaha ity ary vehivavy ny iray saingy
tsy maintsy nalefa fanody nohony izy teraka ny alakamisy lasa teo. Vilarantany manodidina ny 400 hara mahery no may tamin'izany fahamaizany valanjavaboary tao isalo izany ka andrasana araka izany ny mety ho toy nyity raha ity. Eo amin'ny resaky ny zavakanto indray dia fantatra fa nisy namaky ny efitrano izay nipetrahany mpanakanto Judikael tao Margona Bemarivo nandritra ny fiakarany antsehatra nanao asagala. Efa lamba miparitaka eran'ny efitrano no vantanin'ity mpanakanto ity ka tovolahy iray izay manodidina ny 19 taona no voasambotra ny fokon'olona tamin'ny faran'ny herinandro teo ary naterina any amin'ny mpitandro ny filaminana ao Amboangibe hanokafana fanadihadiana izay voarohorohy ho tompon'antoka tamin'izao raha izao. Tsy hitory azy ny mpanakanto Judikael fa anatra ihany no atao aminy mba tsy hamerenany izany amin'ny hafa. Voalaza fa nisy kosa ny tapakila sandoka niparitaka izay tsy fantany nipoirana tao Amboangibe Bemarivo, tapakila photocopie mitovy amin'ny tena tapakila izay niparitaka tamin'izany. Tsy mila midonaka loatra ho an'izay mbola hikarakara hetsika any amin'ny faritra iny fa izay no nanjozahay ho hiatrany ny fanazavan'ity mpanakanto ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Mpanakanto Tembogagy indray dia tamin'ny alalan'ny seho izay nataony tarika teny Antsahamanitra no nanakatonany ny tarika Tembogagy ny fankalazana ny 20 taona ny joroan'ny tarika naharitra ora 4 ny fampisehoana antsehatra nataon'izy ireo. Ny hira indray ireo hira nahafantarana azy ireo tao anatin'ny 20 taona teo anoloan'ireo mpankafy marobe Ifany, Popoly, Lovalovy ary Dina. Indro ary Iverenanantsary ny seho izay niavaka tamin'izany. Hita fa tena vorolanina ny vahoaka izay tonga nanotrona an'izany fampisehoan'ny tarika Tembogagy izany ary midika izany fa tena mbola tsy maty eo am-pony mpankafy izany lazan'ny tarika Tembogagy izany mandraka ity ny androany. Nikatona tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro ity ny lalao olimpika izay natao tao Paris France. Niova endrika ny lanonam-pamaranana izay natao tao amin'ny Stade de France raha teny amin'ny renoran'ny La Seine no nizorany izany tamin'ny lanonam-panokafana. Azo lazaina fa nanjakany atleta sinoa sy amerikanina tanteraka ity andian'ny 720 ity satria dia izy ireo no nandrobaka ny medaly volamena betsaka indrindra tamin'izany. Nanaraka azy ireo ny Japon izay nahazo medaly volamena 20, Australie izay nahazo medaly volamena 18 ary tany amin'ny laharana fahadimy i Frantsa izay mpampiatrano. Tany amin'ny laharana faha-17 kosa voanisy firenena afrikanina Kenya izay nahazo medaly volamena 4, firenena maro kosa no nahazo medaly volamena iray monja tamin'ity lalao ity izay 8 izy ireo, anisan'izany Côte d'Ivoire sy Zambie. Tsy mbola tao anatin'ny lisitra kosa aloha tamin'ny tindra mitoraka ity ny avy ety amin'ny ranomasimbe Indiana izay antenaina fa hanomboka hamiratra izy ireo amin'ny manaraka. Ho antsika manokana betsaka ny lesoka ka inona fa samy nandray lesoka tamin'izany avy ny rehetra izay voakasika tsy fampiandritsony amin'ny fanomanana ireny atleta ireny. Any Los Angeles États-Unis indray moa no hampiatrano ny amin'ny taona 2024. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa.